Zay ny makasika ny vaovao eo amin'ny akony fiakaran'ny rano sy ny vokadratsina nateraky ny orankiza teto Andrenivohitra va ivadika lafim-baovao afa tanteraka isika. Na ny hevitra mikasika ny zava-misy any amin'ny distrikany Mananaravaratra ny mpanao politika Victor Ong, anisan'ny niresahany mikasika ny fitsaram-bahoaka nitarika fahafatesan'olona tany an-toerana. Vola Ravavy sy Tsira Kotorson hatrany. Nahazo vahana tao Mananaravaratra ny fitsaram-bahoaka. Ny farany herinandro teo dia namoizana ain'olona maromaro izany tany toerana. Ny tsy fahatokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana no anisan'ny antony mampisy toy zavatra toy ireny, hoy Andriamatoa Victor Ong. Zany loha zany tsy tany fa le izany le menimeny le olona isan'andro isan'andro amin'le fanjakana tsy dia mandray andraikitra zany. Zay ny problème ka atezeram-bahoaka io ka ninon'inona zavatra ho ataontsika amin'io aiza ny olona zany atakame armée zany efa betabe zany ao Mananara. Dia hitanao zao tamin'ny un mois passé non 3 mois misy zany resaka vanille mody mandeha andeha miantso zany le démarcheur dia aveo kaiky izy zany amitaka an'le patron fotsiny izy dia vonona an'le patron ka io zany rehefa tratra zany io tsy maninona kory le olona rehefa kitesitra ny vahoaka zao angaban'io ataoko fa tsy dia fadisony le vahoaka loatra fa na ny vahoaka zany na ny mpitondra fanjakana zany samy misy lesoka ka mila amboarina amin'io. Anisan'ny olana nambaran'Andriamatoa Victor Ong ihany koa ny momba ny fisiana fanararaota-pahefana tanterahan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny commune Sandrakaty. Ao Sandrakaty zany problème zany amin'io ny olona ray aman-dreny taloha zany le titanindrazana nanolotra tokotany ho an'ny sekoly ka taty afara indray zany izy io lasa ny zarazarainy ny mpitondra sekoly amin'olona tsirairay zany nanjary intérêt personnel zany hoe tombotsoan'olo tokana olombitsy zany amin'le izy ka tesitra zany amin'izao fotoan'izao zany ny olona nanome an'ilay tokotany-tsekoly ka ny zavatra tianjareo angatahana zany raha ohatra ka ho tombotsoan'olona tsirairay zany no tadiavina amin'ny tokotany-tsekoly io aleo averina amin'izareo tompony izay nanome anazy any sekoly ny tany satria mba hain'ireo zany no mitady vola sy maninona amin'io fa ny problème manko zany amin'izy io dia zao lasa ny sekoly ny EPP ao Sandrakaty tsy fantako na miaraka amin'ny Sisco na miaraka amin'ny Dreny na miaraka aty amin'ny ministera te hiaka tombotsoa amin'io na ny raha zay zany ny ataony tsy mety ny commune koa zany te hiaka an'io zany ho atao bazary. Mikasika ny andramena indray raha nitaritra voaray avy any Mananaravaratra dia mitohy ny fanondranana tsokosoko andramena. Nambaran'ny mpanao politika Victor Ong ihany koa fa ritra ny tahirina andramena any Mananaravaratra.